fa miaravantsika fiangonana amin'izao marain'izao manolona amintsika ny fahasoavan'ny tompo. Andeha hiomanantsika amin'ny fiderana ny FFPM faharoa amby 50 amby 700 452 sy ny firana fanampiny laharana fahaenina. Firana fanampiny laharana fahaenina. Dia andao ange mbola iarahantsika mamaky ny perikopantsika androany ao amin'ny Marka toko 10. Marka toko 10 ny andininy 440 tapany farany ampiarahana amin'ny andininy 512 tapany faharoa. Manao hoe zany amin'ny anaran'i Jesosy fa anto azy ny fanjakan'Andriamanitra. Nazovo ny tsy handray ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny zaza dia tsy ho tafiditra amin'ny akory. Amen. Ny tanjontsika mpino ry havana dia ny ho tafiditra any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia misaotra an'Andriamanitra tsika ny amin'ny fitiavany atsika, mbola atoriny atsika amin'izao marain'izao ny toe-po, ny toe-panahy ananan'izany olona hiditra ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra izany. Matsika mbola hivavaka, hangataka amin'ny tompo izany toe-po, toe-panahy izany. Vavaka isika. Tompo malalo, mandreny teninao zahay dia faly indrindra. Satria indreto izay fiangonanao natao batisy dia ny batisan'ny fahaterahana indray izany. Mahafantatra fa efa nateraka indray. Satria ny teninao Jesosy amin'ny Baiboly no manao hoe raha tsy hateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Dia mangataka izahay tompo, omeo anay tokoa ny anana ny toetry ny zaza voateraka. Mahafantatra fa tsy manana hery hamonjena tena, fa mahatoky ny ray aman-dreniny izy, mahatoky ny zoka sy ray aman-dreny ara-panahy miankin-doha aminy. Omeo anay izany toetra izany ray malalo. Omeo anay tokoa ny hoton'ny zaza ho be fanontaniana, ho liana hianatra sy hankatoa ny momba ny fanjakan'Andriamanitra. Izany no atakay aminao. Dia mangataka koa izahay tompo mba hitombo amin'ny toe-po sy ny fitondran-tena ankasitrahanao Andriamanitra. Arovy izahay tsy ho tahaka ny vahoaka nanaraka an'i Jesosy, maimay ahita fahagagana fotsiny. Arovy izahay tsy ho tahaka ny fariseo sy ny mpanoran-dalàna, mila sotasota mandrakariva. Arovy izahay tsy ho tahaka ny mpianatra sasany, diso fihevitra ny amin'izay nampianarinao Jesosy. Fa omeo anay ny tombo amin'ny toe-panahy ankasitrahanao Andriamanitra, fa te hiditra any an-danitra izahay. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay ny vavaka. Amen. Say
Kolosianina toko fahatelo ry havana. Mege iarahantsika mamaky ny andininy valo ambin'ny folo azafady, valo ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy, ianareo vehivavy manekeny vadinareo araka izay mety atao ao amin'ny tompo. Ianareo lehilahy tiava ny vadinareo ary aza sositra aminy. Ianareo zanaka manekeny ray aman-dreninareo amin'ny zavatra rehetra fa ankasitrahana ao amin'ny tompo izany. Amen. Tia ny tompo sika ry havana anorina ny fianakaviantsika ao aminy. Dia misaotra azy sika fa atoriny atsika izany amin'izao marain'izao hoe ao amin'ny fianakaviana ny vehivavy manaiky ny vadiny, ny lehilahy ho tia ny vadiny fa tsy ho sositra aminy, ary ny zanaka manaiky ny ray aman-dreny amin'ny zavatra rehetra. Matsika mbola hivavaka, angataka amin'ny tompony amin'ny hitariany atsika, ahatanteraka izany ho fankalazana ny anarany. Vavaka isika. Tompo malalo misaotra anao zahay ny amin'ny teninao manoro anay ny fomba anorenana ny fianakaviana ao aminao Andriamanitra. Ary ianao rahateo Jesosy nefa ny teny tamin'ny mpanao salamo hoe ianao mihitsy no te hiara hanorina aminay ny tokantranonay. Misaotra anao zahay ny amin'ny afatra ho anay amin'izao marain'izao. Dia omeo anay tokoa Tompo araka ny afatry ny apôstôly Paoly ny hita misaina ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Misaina mandrakariva ny any ambony any amin'izay hitoeran'i Kristy. Izany no atakay aminao. Dia mbola angatanay aminao koa Tompo ny amin'ny afatrao an'ny Kolosianina hoe aoka ny tenin'i Kristy hitoetra betsaka ao aminareo amin'ny fahendrena rehetra. Omeo anay ny akamamy ny teninao, omeo anay ny ho tia hianatra ny teninao, hitandrina ny teninao mpamonjy eo, omeo anay ny anana ny teninao mitoetra betsaka ao anatin'ny fonay ao. Izany no atakay ary rehefa izany dia ny vehivavy rehetra eto amin'ity fiangonana hisotro fitiavana ity dia ho vehivavy manaiky ny vadiny araka izay mety atao amin'ny tompo. Ny lehilahy ho tia ny vadiny fa tsy ho mora sositra, tsy ho mora kizitina. Ny zanaka hanaiky ny ray aman-dreny amin'ny zavatra rehetra dia ahita soa, higoaka fiainana be dia be, hanana fiainana ankasitrahana ao Andriamanitra fa tsy sanatria ho matimaty foana, maty tanora na simba ny fiainana. Ataonay amin'ny anaranao izany mivavaka izany Jesosy. Amen. Come up before me.
tutsu itanenao nateny singa maty maritra mandrakizay nitenenao finaina sakafo toko nitenenao finaina sakafo tutsu itanenao nateny singa maty maritra mandrakizay suratile aveluna wanati nitunjana vava nitaname velonati ufati kakatu nididina nitenina finaina sakafo tuku nitenina finaina sakafo tutsu itanena nateny singa maty maritra mandrakizay nitenena finaina sakafo tuku nitenena finaina sakafo tutsu itanena nateny singa maty maritra mandrakizay. Von'Andriamanitra ireny voninahitra amintsika kosampiadanany. Amen. Anio alahady faha-20 oktobra 2020 alahady faha-20 manaraka ny Trinité alahady ny sampana fifoasana manerana ny sahany FJKM ka hitondrana ambavaka azy ao anatin'ny fibanjinana ny loha hevitra hoe aoreno amin'ny tompo ny fianakaviana. Ny fandarana iombonana avy any amin'ny foibe fifoasana no anatanterantsika izao fanompo fivavahana izao. Izao ary dia hitsangana ny fiangonana anatanteraka ny iran'ny hazakazaka masina. Sandra Manitra Yana Nufila Samasara Lesibu Banu Mandakiza Aleari Isikayaraka Alueta Niyasaka Saka Futo Sivila Sansara Imana Gasikara Zesu Kristino pitundra Emananya Sikiza Miuela Tamasanuba Biblia Zakaza Koanda Ande Ari Isikayaraka Amuja Nia Zakazaka Fute Sipila Zazara Imana Gasigara Muninetu mapifu Ano imatagasigara Iyana wanugani tantara Ade ari isikayaraka
hoan'za rehetra malalan'Andriamanitra sady voantso no masina ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ho fisarana sy fiderana an'Andriamanitra dia andeha rahantsika mamaky ny salamo efa voalahatra. Amin'ny anaran'i Jesosy, anandratra anao aho ry Andriamanitro mpanjako sy ankalaza ny anaranao mandrakizay toria. Ankalazanao isan'andro aho sy hidera ny anaranao mandrakizay toria. Lehibe Jehovah ka tokony ho deraina indrindra ary tsy takatry ny saina ny fahalehibiazany. Ny taranaka rehetra samy hidera ny asanao amin'izay mandimby azy sy anambara ny asanao lehibe. Ny laza ny voninahitry ny fiandriananao sy ny asanao mahagaga no saintsaingo. Ny herin'ny asanao mahatahotra no tenenin'ny olona ary ny fahalehibiazanao no lazaiko. Anonona ny fahatserovana naben'ny fahatsaranao izy sy iobo ny fahamarinanao. Amen. Andriamanitro, Andriamanitro, rainay mpamory, mbaenu yange, ni fibaba. Andriamanitro, Andriamanitro, rainay mpamory, mbaenu yange, ni fibaba. Deralaza, 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 yeah. Atulutuana, uana irayo, nivunina ita. Deralaza, yeah. Atulutuana, uana irayo, nivunina rayo vanilana Jesu, nilana Jesu, miadanatu mandrakiza duria, mandrakiza duria. Alleluia, rayo vanilana Jesu, nilana Jesu, miadanat mandrakiza duria, mandrakiza duria. Alleluia, amen. Deralaza, yeah. Atulutuana, uana irayo, nivuninai. Deralaza, 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 yeah. Atulutuana, uana irayo, nivuninaita. Iombona vavaka sika ry havana. Miteranao zao ry Andriamanitra mpamorona ny lanitra sy ny tany ary ny zavaboary eo aminy. Miteranao zao ry Jesosy Kristy mpamonjy sy mpanavitra anay. Miteranao zao ry fanahy masina mpampahery sy mpitaridalana anay. Andriamanitra tompo sy mpahary anay io, misaotra anao zao no ny soa rehetra nomenao anay dia izay fantatray sy izay tsy tsaroana velively koa nefa ivelomana isan'andro. Mankalaza sy manome voninahitra anao zay no ny fitahinao anay ka nitehirizanao anay hatramin'izao fotoana iarahana mivavaka aminao izao. Ary azonay mitondra ambavaka manokana ny sampana fifoazana manerana ny sahany FJKM ary ampiorina ny fianakavianay ao aminao Tompo sy Andriamanitray. Atresy amariny Tompo ny fanompona tanterahanay amin'ny anaran'i Jesosy dia ho tsapanay sy ainanay ny fanatrehana sy ny fiasan'ny fanahy masina ka tonga nay ivelona amin'ny finoana ary ho vavolombelona hiavao amin'ny fanompona.
amin'ny anaran'i Jesosy no hanaovanay ny vavaka. Amen. Tonga eo amin'ny anjara ho an'ny ankizy sy ny tanora isika, aoka hitsangana ny ankizy sy ny tanora rehetra, irany hira efa voalahatra andinin'ny voalohany ihany. Eo antratranao Jesosy, dia mafinaritra, raha ny hafa mampahory ka tsy mahasambatra, raha ianao no aro, afaka ny tahotro, afasoseo afaka ny tahotro, raha isoanao ny foko, ry Jesosy toy ao, ry Jesosy ty ao, Jesosy ty ao. Iombom-bavaka isika. Tompo, izany tokoa no hira sandratray ankehitriny, entin'ny ankizy tanora manatona anao. Te hanavoa ny fanorantenanay ho anao izahay, te handreny teny sy nianatra avy aminao izahay, fa ny teninao tokoa te ho fitaizana amin'ny fahamarinana ho fanotsiny izay diso, ho fandresen-dahatra, koa mitenena fa voninkenanao izahay. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Mahazo toerana ny ankizy rehetra. Ny tenin'Andriamanitra izay hitondrana ny hafatra ho antsika ankizy tanora amin'ny tian'io ity dia ny Kolosianina 7, ny 20 tapany voalohany ihany. Ny Kolosianina 7, ny 20 tapany voalohany ihany. Rehefa iarahantsika mahita dia vakiko amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ianareo zanaka, maneke ny ray aman-dreninareo amin'ny zavatra rehetra. Ianareo zanaka, maneke ny ray aman-dreninareo amin'ny zavatra rehetra. Amen. Ifanosiriza dia efa tovolampinamana hatry ny ela, niaraka notezaina tamin'ny fitezana sy fanabeazana kristiana izy, ary mpianatra sekoly alahady. Nandeha ny fotoana dia afaka fanadinana BPC seconde izy ireo, ary araka izany dia nandeha nifindra sekoly tany amin'ny lycée iray izy. Nandeha nefa ny ora, nandingana 2 volana ny taom-pianarana amin'ny biavina izy ireo, dia niova toetra iritsy, lasa mpitoroka zava-mahadomelona izy, ary reniny ray aman-dreniny izany, ray aman-dreniny fanoa. Ny ray aman-dreniny rija koa dia efa ny sara-panambadiana raha teo. Rehefa tonga ary ny ray alahady, tapa-kevitra ny ray aman-dreniny fanoa fa hiteny azy sy hananatra azy ny amin'ny fiarahany amin'ny rija. Dia alahady hariva tokoa tamin'izay dia ny reniny no tsy maintsy hiteny azy, ary rehefa niteneniny reniny izy dia efa ny fantany mialoha raha teo izany fa tsy maintsy ny momba ny rija no hananarana azy. Dia tsy taitra izy, eny lasa eritreritra ihany satria efa nitao amin'ny rija ihany koa izy mba ho hiara-mifoka na mitoroka zava-mahadomelona taminy. Dia norarany reniny izy mba tsy hiaraka amin'ny rija intsony. Tamin'io alahady eo anefa, ny Kolosianina 7:20 no
anjara tenin'Andriamanitra ho an'ny ankizy tanora dia tsaroany indrindra io teny io tamin'io alahady ariva eo. Ianareo zanaka maneky ny ray aman-dreninareo amin'ny zavatra rehetra. Dia hoy izy, izay zany no anton'ilay tenin'Andriamanitra na 5 minitra reko androany. Mamy tokoa ny mananamana, tsara ny fiarahana, fa raha namana hitaonao amin'ny faharatsiana dia tsy maintsy hisarano zany. Ka zao no teniny tamin'ny ray aman-dreny hoe mafy ny manjoana rija ary dada sy neny, fa tsy maintsy mankatoanareo tokoa aho, kanefa aoko sika hivavaka ho an'ny rija. Izany no navalin'ny fanohy ray aman-dreniny. Ka dia arak'izany rakizy, natohinatohinina fisakaizana sy finamanana amin'ny namana, rehefa namany ratsy dia aoka tsy ho arahana, ankatoavy ny fananaran'ny ray aman-dreny. Ho an'Andriamanitra irery anie ny voninahitra, fo amintsika kosa ny asan'ny fanahy masina, ka aizantsika mankatoa ny anatra ny ray aman-dreny. Hivavaka isika. Tompo, misaotra anao izahay ny amin'izany teninao izany. Izay rehetra nafafy taminay tokoa anie, dia ny teninao izay voatsara mba hamobe dehibe aty am-ponay, ka ny fonay ho tefenao ho toy ny tany tsara sy marina, ka hamobe dehibe eo amin'ny fiainanay. Miasa aty am-ponay, ka hitahiry anay amin'ny toe-panahy araka anao. Amin'ny anaran'i Jesosy no ivavahana toy izany. Amen. Miaraka ivavaka tsika tompoko. Ry Andriamanitra ray, zanaka fanahy masino, misaotra anao zahay raha tonga indray amin'ny fankalazana ny teninao. Masina tokoa ny teninao tompo, mitondra fahariana vaovao aty anatinay. Mba hasokafy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, lafainay masinao ary ny fonay, mba haizanay mandray ny teninao, ka ho tehirizinao aty anatinay izany teninao izany, mba ho fiainanay sy tombonay ny finoananao Jesosy Kristy tompo. Ankehitriny ary raha hoenona sy hotoriana eto ny teninao, dia hidiny eto ny fanahy masinao, hatanterahany sitraponao sy hovonaitry ny anaranao irery ihany. Amin'ny anaranao Jesosy no anandratanay vavakay. Amen. Miaraka mamaky sy ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha, bokin'ny Salamo. Salamo 7:20 ny andiny voalohany ka hatramin'ny 5. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Raha tsy Jehovah ny manao ny trano, dia miasa foana ny mpanao azy.
raha tsy Jehovah no miambina ny tanàna dia miarotory foana ny mpiambina. Zava-poana ho anareo ny fo maraina sy ny alipandry ka omana ny hanina azo fahasahiranana. Izany anefa dia omeny ihany ho an'ny malalany na dia matory aza izy. Indro lova avy amin'i Jehovah ny zanaka maro, tambiny ateraky ny kibo, tahaka ny zana-tsipika eo amin'ny tanany mahery ny zanaky ny fahatany rano. Sambatra izay mamenotra ny zana-tsipikany amin'ireny, tsy homenatra ireny raha mifamaly amin'ny fahavalo eo am-bavahady. Hotoizantsika ny famakiana soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao. Filazantsara araka amin'ny marika 10, andininy 17 ka hatramin'ny 19. Ary hofaranantsika ny famakiana soratra masina ao amin'ny epistily ho an'ny Kolosianina. Kolosianina 7, andininy 19 ka hatramin'ny 15. Rehefa hita dia voakina amin'ny anaran'ny Tompo. Ary nisy nitondra zazakely eo aminy mba metrahany tanana, fa ny mpianiny ny teny mafy ireny. Nefa atezitra Jesoa raha nahita izany ka hoy izy taminy: avelao ny zaza anantonahy ary azara rano, fa nytoazy ny fanjakan'Andriamanitra. Lazaiko aminareo marina tokoa, nazovo ny tsy handray fanjakan'Andriamanitra tahaka ny zaza dia tsy ho tafiditra aminy akory. Ary nitrotro azy izy dia nametra tanana taminy ka nitsodrano azy. Ianareo vehivavy, maneke ny vadinareo arak'izay mety atao amin'ny Tompo. Ianareo lehilahy, tiava ny vadinareo ary aza sosotra aminy. Ianareo zanaka, maneke ny ray aman-dreninareo amin'ny zavatra rehetra, fankasitrahanao amin'ny Tompo izany. Ianareo ray, aza mampahasosotra ny zanakareo fandrao mamoy fo izy. Ianareo mpanompo, maneke ny tomponareo araka ny nofo amin'ny zavatra rehetra, tsy amin'ny fanompoana eo imaso tahaka ny mpilasitraka amin'olona, fa amin'ny fahatsoram-po matahotra ny Tompo. Ary na inona ataonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka ny ho an'ny Tompo fa tsy ho an'olona. Satria fantatrareo fa ny Tompo no andraisanareo ny lova ho valiny, fa manompo an'i Kristy Tompo ianareo. Fa izay manao ny tsy marina dia handray araka ny tsy marina nataony, fa tsy misy fizahan-tavan'olona. Amen. Amen.
aminareo ny riavana ny famindram-po sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesoa tompontsika. Tony isa-taona dia tory-teny ankira iarahana amin'ny seha-pitezana ampy ao amin'ny sampana fifoazana no hanafarana antsika amin'ny fotoana tahaka izao. Ny tony-kira-panahy teo mialohan'ny tory-teny dia ny hoe ry fanahy masina midina anafana ary ampahery. Dia ny fanahy masina ampahery atsika ry havana. Ao amin'ny salamo 7:20 no iombona antsika ka ny andininy voalohany mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Raha Jehovah manao ny trano dia miasa foana ny mpanao azy. Raha Jehovah miambina ny tanàna dia miarotory foana ny mpiambina. Aorenao amin'ny Tompo ny fianakaviana ka manaova trano miaraka aminy. Aorenao amin'ny Tompo ny fianakaviana manaova trano miaraka aminy. Ny trano driavana dia misy heviny anankitelo ao amin'ny soratra masina. Voalohany trano ka trano fivavahana. Ny faharoa trano ilazana ny ankonana sy ny manodidina ny ankonana izay monina ao ambanin'ny tafitrano anankiray. Ary ny fahatelo dia trano fonenana. Aorenao amin'ny Tompo ny fianakaviana manaova trano fivavahana. Manaova trano fivavahana mba ho fiangonana ny tokantranontsika tsiraray avy, mba ho trano fivavahana ny tokantranontsika isam-baravarana. Hoy ny ampifity fasatroko. Kita
hanao ny tranontsika ho fanatanterana sitrapon'Andriamanitra isika ho trano fivavahana. Fa ny faharoa dia hanao trano miaraka amin'Andriamanitra ho trano fanabeazana isika. Ny trano milaza ny ankohonana, trano milaza fanabeazana toy ny fambolena ka ampaniriana mba hahavokatra zavamaniry anankiray. Ataovy trano fanabeazana ny tranontsika miara amin'ny tompo mba ho trano fanabeazana ny tranontsika. Ho ny ampy ampy izay.
ao amin'ny tompo ny fianakaviana ka ataovy trano fivavahana ny tokantranontsika. Aorena ao amin'ny tompo ny fianakaviana ka ataovy trano fanabeazana ny tokantranontsika. Hevitra fahatelo, aorena ao amin'ny tompo ny fianakaviana ka ataovy trano fonenana ny tokantranontsika. Indraindray dia tsy tamana ao tokantrano isika, mankaleo angamba ny vady ary mahasosotra ny zanaka, fa ataovy trano fonenana iraketany fonao ny tokantranontsika tsirairay avy. Hoy ny ampy vadiko tiako. Ao amin'ny tapany faharoa amin'izao andiny tsoratra masina izao dia misy manao hoe amin'ny anaran'ny tompo, raha tsy Jehovah miambina ny tanàna
dia miarotory foana ny mpiambina. Raha voarafitra ny trano dia tsy afaka hipetrapetraka ny mponina ao anatin'ny trano fa tsy maintsy tsy miambina izy. Solomona dia tsy nampisaraka ny asany miaramila sy ny asa fanorenana ny tempoly izay nataony, fa raha vao hanomboka ny asa fanorenana ny tempoly izy dia nataony lahara-pahamehana ny fanaovana kalesy entimiady, ny fanendrena amin'ny miaramila sy ny isantafika, izay vao nanendry ny mpanao tao-trano izy. Solomona manao zao Salamo 7:20 zao, mampahatsiaro antsika fa ny trano voaorina dia mila fiambenana. Tsy hoe miasa ihany isika fa mivavaka indrindra koa, sady miasa isika no mivavaka, izany no tao-trano iarahana amin'Andriamanitra, mba hiantohan'Andriamanitra ny filaminan'ny fianakaviana zato isan-jato, mba hiorina ao amin'ny tompony fianakaviana ka hiaina ampiadanana sy ampitoniana. Hony ambifity asa tsara, anao asa tsara.
fanomezana ny afatra riavana raha miteny ny mpanao salamo manao hoe miasa foana ny mpanao ny trano raha Jehova no manao izany dia tsarovy fa manana didy isika isa-tokantrano mba hanorina ny tranontsika ho trano fivavahana, mba hanorina ny tranontsika ho trano fanabeazana, mba hanorina ny tranontsika ho trano fonenana iraketan'ny fotsika miaraka amin'Andriamanitra. Ary ny faharoa, rehefa voaorina araka izany ny tranontsika dia miambena fa ny devoly fahavalontsika mierina tahaka ny liona mitady izay arapany. Miasa tsara ary mivavah ho an'ny tokantranontsika tsirairay avy. Aorena ao amin'ny Tompo ny fianakaviana. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. aoko sika ry havana hivavaka ho setriny izany toriteny ankiray izany. Raha io rainay ny amin'ny Jesosy Kristy tomponay ianao, isaoranay ianao no ny amin'ny teny izay sy ny hafatra izay nampitainao taminay tamin'ny alalan'ny hira fa indrindra tamin'ny alalan'ny teninao. Tompo, mampianatra anay ianao ary mampirisika anay koa mba hahatonga ny tokantranonay ho trano fivavahana, hahatonga ny tokantranonay ho trano fanabeazana, hahatonga ny tokantranonay ho trano fonenana. Eny tokoa Andriamanitro, tokantrano hiorenana aminao, hivavahana aminao, izay hikambanany isam-batan'olona ao amin'ny ankonana. Eny mahatsiaro anefa izahay eo anoloana izany famporisina ataonao izany. Raha mandinika ny tokantranona tsirairay avy sy izay rehetra tanterahanay noho ny amin'ny azakazaky ny fiainana, noho ny amin'ny rotoroto samihafa, dia mazana adinonay na dia ny miombom-bavaka ao an-tranonay aza. Tompo, mamindra fo aminay noho izany rehetra izany, fa hainay ny manana fotoana hijereny horonan-tsary mitohy amin'ireny fahitalavitra ireny, fa tsy hainay kosa ny manana fotoana hiarah-mivavaka aminao. Tompo, mamela ny elokay noho izany rehetrarehetra izany. Hainay ny manana fotoana eny hifaneraserana amin'ny namana sy ny hafa amin'ny lalan'ny tambajotra tserasera, fa toa tsy hainay akory ny mifanerasera na ny mifampitaiza akory aza ho an'ny ao an-tokantranonay. Mamindra fo aminay noho izany. Eny Tompo, ny tokantranonay dia tokantrano natao honenana tokoa mba hanjakany ny fifankatiavana, kanefa indrisy toa tsy mahay mifanerasera akory azy izahay samy ao an-trano. Tompo, omeo hery izahay amin'ny lalan'ny fanehoanao masina mba hahafahanay mampiorina fifandraisana aminay samy ao an-trano, ary indrindra hahafahanay mifampitaiza sy mifanabe ka mba ho tokantrano fivavahana ny tokantrano tsirairay avy, tokantrano hifanabeazana ny tokantranonay, ary indrindra tokantrano honenana anjakan'ny fifankatiavana marina avy aminao Andriamanitra, ka hatsiaro ny fanatrehanao amin'ny fiainana isan'andro, ka ho voaro amin'ny loza sy ny ratsy rehetra izay kendreny le ratsy atao aminay. Mahatoky sy mino izay fa Andriamanitra mamaly vavaka ianao, ka dia miaino izany vavaka tanterana izany, satria tonononay amin'ny anaran'i Jesosy ny vavakay. Amen.
antso e avy mody aianao. Ry havana andeha ho raisitsika eo am-pitsanganana ny teny somafaly atolotry ny tompo atsika ho famelana ny elontsika izay naiky fahotana teo anatrehany ka mibebaka marina tokoa. Hoy ny tompo, dia mifafazakorany madio ianareo ka adio, ny mba ho afaka amin'ny fahalotonareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no anadiovako anareo, ary omeko fo vaovao ianareo, ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo, ary esoriko amin'ny nofinareo ny fo vato ka omeko fo nofy ianareo, ary ny fanahiko no ataoko ao anatinareo ka tonga anareo andeha araka ny lalako sy hitandrina ny fitsipiko ka anaraka azy. Amen. Ko ambara amin'ny anaran'ny tompo ary havana fa voavely ny elokareo noho ny anaran'ny masina midera ny tompo. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsisany Jehova iloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Riavana hosay anambaran'ny fonotsika pabe maso ka iombonantsika amin'izany ny fanekempinoana larana fahaefatra. Manambara ny fonotsika an' Jesosy Kristy isika dia araka ny tenin'ny Jaona mpanao batisa hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaitra amin'ny fahotana izao tontolo izao, sy araka ny teny nataon'ny Andrea hoe efa nahita ny Mesia izahay, sy araka ny teny nataon'ny Natanaela hoe abio ianao ny zanak'Andriamanitra, ianao ny mpanjakan'i Israely, sy araka ny teny nataon'ny Samaritana hoe ny tenanay nandre ka fantatray fa izy tokoa ny mpamonjy izao tontolo izao, sy araka ny teny nataon'ny Petera hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona, ianao ny manana ny teny fiainana mandrakizay, ary araka ny teny nataon'ny Tomasy hoe tompoko sy Andriamanitro. Amen.
mandroso amin'ny asa vavolombelona isika ry havana angatahana ireto voatoana anarana ireto androso ety anoloana dia ao zany ny mpiandry vaovao ary eo ireo ao anatin'ny fiomanana ho mpiandry Andriamatoa sy Ramatoa isany Ramanandray be Olga mpiandry Randriamiary Sose Nampona Rijaniaina mpiandry ary Rasoary Mangatojo Andrianony mpiandry mpiomana Ravalsan Rabona Nohanitra Rary Milina Nomenjana Arina Andrianina Fanja Malala Oliviane Tahina ary Razakandretsa Ahitantsoa Faniry Mandroso ato amin'ny altara tsika ry havana zafady tompoko. Arak'izay dia miarahaba ireo tonga soa amin'ny fianakaviany be ny mpiandry ary mampahery indrindra anareo mpiomana avita soa ny fiomanana eo ambany fitarian'ny tompo ilay lohan'ny mpiandry ane anareo ary ny soratra masina izay ravina ho fampaherezana anareo eo amin'ny asa tsara izay niantsony tompo anareo dia ny Korintianina voalohany toko 10:5 efa haitsika tsenjery tsara manao hoe ko amin'izany rala malalako miorena tsara aza miova maefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo fa tsy ho foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo koa dia mandray tanana ny fanatitra anterana ny fampaherezana sy ny firarintso ao n'izao vavaka izao dia hamonjy toerana ianareo hivavaka sika ry havana endreny fifalianay Andriamanitro fampitombonao isy isan'andro ny mpiasa eo an-tanimbolinao manokana ianao ary miantso mpiomana koa dia misaotra fa mariky ny fitiavanao an'izao tontolo izao sy ny fanafahanao zany ataovy tena mpiara miasa mahomby ao aminao Jesosy Kristy ilay lohan'ny mpiandry ireo nandray ny fanokanana tamin'ity taona ity na tany Ibora na tany amin'ny Toby an-Tambomeny ataovy tafatoetra tsara ao aminao amin'ny fikasana ao anatiny ho valy ny fiantsonao azo mpiomana ireo mpiomana ho mpiandry ary te hivavaka manokana ho an'ny ankonan'izy ireo izahay ao ny vadiny mba ho mpanohana azy ary mpiombona fiantsona ao ny zanany mba tena ho zanaka feno fahendrena ilazanany atsaranao lay miantso sy ny fidy azy ireo jereo koa ny asa fivelomany tompo ka metrao ny tanam-pitahinao zany ny tokantrano feno vavaka sy ho tsara taiza ary ho tokantrano matehonina mandrakariva amin'ny anarany Jesosy no hanaonana ny vavakay ary mianta aminao izay mbola amaroy hatrany amaroy indray ireo mpanolona tena ho an'ny asa manokana tahaka izao. Amen. Efa mitsoretiany tena koriavana dia ampita ny afatra avy amin'ny sampana fifoazana eto isotro fitiavana sy avy amin'ny sampana fifoazana foibe. Mifoaza tsara, miorena tsara, aza miova, maefa be amin'ny asan'ny tompo. Korintiana voalohany toko 10:20, andiny fa 4:30 tapany A sy ny fa 9:10 tapany B. Amin'ny fifaliana trano no iaraban'ny sampana fifoazana ny mpianakavin'ny finoana amin'ny alala izany teny fanevana izany.
misaotra ny tompony amin'ny fiainan'ny sampana araka ny antom-pisiny ny fanatanterahany asa apetraka aminy na ny ato anatin'ny fitandremana na ny eo anivony ny synodam-pahatany na eo amin'ny fohy be ary mampitompo sy mampandroso ny hafa ihany koa mba hatrarana ny tanjona sy ny zava-kendren'ny sampana dia nananany olona ny fiainana mandrakizay. Efapolo taona amin'ity taona 2024 ity ny sampana fifoazana eto Isotry Fitiavana ary mifanindra andalana amin'izany ny 20 taona ny antoko-pira fifoazana Ampifity. Isaorana ny tompo ny fahavitan'ny tsangabato roa lehibe amin'izany dia voalohany ny trano famatanana eny amin'ny tobim-pifoazana Getsemane Antambohomena ho an'ny sampana fifoazana miaraka amin'ny Ampifity izay notokanana ny alarobia 20 oktobra 2024 teo. Ary ny faharoa ny fiangonana FJKM Vavolombelon'ny Fitiavana eny Ambohidratrimo izay naoriny ny Ampifity manokana ka notokanana tamin'ny sabotsy 14 oktobra 2024 teo. Entana hatrany sika mpianakavin'ny finoana ny sampana ny fikambanana araka izany dravana izay manana etaeta itokam-bavaka na anao fisontonana na anao fivoriana samihafa na te hanaraka izany hoe fiainana eny amin'ny tobim-pifoazana izany fa malalaka ny tranontsika ary malalaka koa ny toerana eny amin'ny toby Getsemane Antambohomena sady akaiky raha toka tsy tonga antsika ny any Ibora Antsohia izay efa nambara tamintsika fa any koa dia misy trano famatanana ho antsika izay tokam-bavaka amin'izany. Mitoy ary anasana trano mpianakavin'ny finoana manokana ny fitaom-pifoazana eto amin'ny fiangonana isaky ny talata atoandro amin'ny 12 ora sasany sy ny zoma hariva amin'ny 10 ora sasany. Miantso antsika araka izany dravana zahay anatevin-daharana ka hirotsaka ho mpikambana feno iaraka aminay na anohana anay amin'ny lafiny rehetra ireo asa tsara nandrany tompo ny sampana na ho ao anatin'ny sampana reniny na ho ao anatin'ny seha-pitazana Ampifity arak'izay fameza-pahasoavana sy fandresen-dahatra omeny tompo anao. Ho antsika izay mahatsiaro manokana fa natsoin'ny tompo amin'ny asa mpiandry dia fotoana raha teo zao fanombohan'ny taom-pianarana amin'ny sefala ka anentanana antsika. Ho famehan'izay rehetra ary havana dia indro ho vakiana amintsika ny hafatra avy amin'ny fohy be fifoazana FJKM. Ry havana ampitombona aminareo aneny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Arabaina ny fiangonana indrindra ny sampana fifoazana amin'izao alady natokana ho antsika izao. Ireto misy zava-dehibe vitsivitsy ampitaina amintsika rehetra. Voalohany, isaorana ny tompo fa efa mandeha ny asa eny Antoby Ambohimanga ilay tsangabato ny 20 taona sady mitaky ezaka amintsika rehetra anefa satria mbola lavitra ny asa. Faharoa, hivavaka isika ka totosa ny komity foiben'ny sampana fifoazana izay atao any Nosy-Belleville sondam-pahatany faritra voalohany Atsiranana ny 12 Novambra 2024 avy izao. Ananasolo tena anatrika izany ny sondam-pahatany misy anareo. Fahatelo, misaotra antsika ary misaotra an'Andriamanitra fa amin'ny ankapobeny dia saika efa nahavita fifampiofanana recyclage avokoa ny mpiandry isaka sondam-pahatany. Ireo mpiandry tsy afaka nanaraka ny fiofanana atao amin'ny sondam-pahatany misy azy dia hiezaka anaraka izany any amin'ny sondam-pahatany hafa izay mety aminy. Fahaefatra, hiomana ho amin'ny fanaovazana tompona andraikitra isika amin'ny taona 2024. Izy toromarika ataon'ny rafitra piahy hiatrehana an'izany. Ho antsika sampana fifoazana manokana dia natanteraka ny zakabe ny 20 hatramin'ny 30 Aogositra 2024 ao Antananarivo. Fahadimy, ataovy zava-dehibe ny vavaka sy fanohanana ny asantsika amin'ny rakitra sy fanomezana izay efa nomanitsika. Mahakasika ny fifidianana tompona andraikitra dia mbola isy taratasy manokana alefa amintsika. Mamangy sy manao veloma finaritra ho anareo amin'ny anaran'ny tompo ry havana, amin'ny anaran'ny birao foiben'ny sampana fifoazana, ny tolia ranomenjana ary Solofrady Marsial Mpitandrina, ny filoha Rakotondramanana ary Jaona Mpitandrina. Amen. Manandriamanitra reny ny voninahitra. Andeha hivavaka sika ry havana. Ry Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masino. Ianao no Andriamanitray
Andriamanitra idodidodonay amin'izay rehetra mety mahatery anay. Misaotra anao izahay fa tsy mba manosy botanana anay ianao raha manatona anao izay ankehitriny, hangataka aminao, hitondra izay rehetra mitambesatra aminay ho eo anatrehanao. Andriamanitra, mivavaka izahay ho an'ity firenena ity, tsisy miafina aminao fa mianjanja loatra eo masonao ny toejava misy aina ny firenenay ankehitriny, indrindra ny toetra ara-politika mamindraha fo ho an'ny mpiray tanindrazana aminay rehetra. Aoka ianao hijoro ho elanelam-panahy ankehitriny ka hitondra fiadanana sy filaminana ho an'ny malagasy rehetra, ho an'ireo mpikatroka ara-politika rehetra. Irinay Andriamanitra, mba ho tanteraka eto amin'ny firenenay tokoa ny fifidianana araka ny sitraponao. Ianao no hatanteraka sy alavorary ny fikasanao Andriamanitra ho an'ity firenena ity, satria fantatray fa manana hevitra heverana azy ianao, dia hevitra hitondra fiadanana fahatsoloza. Mahatoky sy mino izahay fa ianao ilay Andriamanitra manendrim-potondra no hametraka izany araka ny sitraponao Andriamanitra. Ny irinay dia olona araka ny sitraponao sy araka ny tendrinao no hitondra indray ty Madagasikara ity. Mahatoky sy mino izahay fa ianao efa naniraka olona hitondra ny filazantsara eto amin'ity nosina ity, no mbola haneo ny voninahitra ao kosa ny fahatsaranao rehetra ka androsoan'ny Madagasikara ho amin'ny fahatsarana araka ny sitraponao Andriamanitra. Mahatoky sy mino izahay Andriamanitra, fa tsy ho ela dia hamaly ny vavakay ianao, ary ankehitriny koa dia tsy mitsahatra izahay mivavaka ho an'ireo tompon'andraikitra ara-pivavahana rehetra, indrindra ho an'ny FFKM. Tompo, loranao fahindrena, fahaiza-manao, hery sy tanjaka momba ny fahasalamana ny tsirairay avy, ary tsy izy ireo ihany fa izay rehetra manandraharaha rehetra na laika na mpitandrina ka misehatra amin'ny ara-pivavahana mikendry ny asoa ty firenena ity, dia apetraka mandrakariva eo am-pelatananao. Mivavaka izahay ho an'ny fiangonanao dia ny FJKM iray manontolo, manomboka any amin'ny birao mpiandraikitra fohibe, filohan'ny FJKM ireo mpiandraikitra fohibe ary ireo mpitandrina sy laika rehetra manana ny raharaha ao anatin'ny fohibe FJKM, apetraka mandrakariva eo am-pelatananao izy ireo. Mivavaka izahay indrindra ao amin'ity anio ity ho an'ny sampana fifoazana. Tompo, mba ho sampana miroborobo tokoa, ho fototra hijoroan'ny finoana marina anao Jesosy Kristy, ka handresena ny asan'ny maizina eto amin'ny firenenay. Ka io ireo manandrara rehetra ao anatin'izany sampana izany manomboka any amin'ny fohibe ka hatraty amin'ny fitandremana, ary havaozy isan'andro isan'andro ny heriny izy ireo. Andriamanitra, mivavaka izay ho an'ity fitandremana ity, manomboka amin'ny mpitandrina sy ireo birao, ary ny fikambanana sy ny sampana rehetra, ireo tompon'andraikitra rehetra ao anatin'izany, ankininay mandrakariva eo am-pelatananao, omenao hery sy fahaiza-manao hatrany, eny fahendrena avy aminao Andriamanitra, hitondrana sy tantanana ny vahoakanao. Mivavaka izay ho anay tsirairay avy kristianina rehetra tamin'ity fitandremana ity. Tompo, maro ny miatrika ady sarotra, olana saribahana, ianao any hiditra antsehatra amin'izy ireo tsirairay avy ka hamany olana. Mivavaka izay ho an'ny marary rehetra, na aiza n'aiza toerana misy azy, na eto na any an-trano, indrindra fa ny any amin'ny tompo-pahasalamana sy ny hopitaly. Ianao Jesosy no efa nitondra ny aretinay teo amin'ny hazo fijaliana,
ary voasoratra fa diakapoko taminao no nahasitranana anay ko mba homeo anjara fahasitranana avy amin'izany diakapoko izany ny olonao tsirairay avy na izy na iza na ara-nofo na ara-panahy dia hositranonao tokoa ani ary indrindra mivavaka izahay ho an'ireo nozao impahoriana sarakolona irery eny mitanondrika ny loha mijeo ny ranomaso mafy aminay olombelona ny fisarana manaina mivavaka izay tompo mba ny fanahy ny fampahirezana avy amin'ny fanenao masiny hameny ny fony izy ireo ka hitondra balsama hanasitrana ny fery ao anaty vokatry ny alahelo sy ny fisarahana tompo matoky sy mino izay fa Andriamanitra velona ianao Andriamanitra azo ianteherana ka mamaly ny fangatanay manantena sy mino izay fa andray valim-bavaka avy aminao tonononay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany vavaka izany ka iombonanay fosy fanahy amin'izany dia rahanay manao ilay vavaka nampianariny manao hoe rainay eo izay ny an-danitra ho masinina ny anaranao ho tonga any ny fanjakanao atao any ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra meo any inana sahaza ho anay ary mamelany elokay tahaka namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fankapanahy manafanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Misaotra ny tomposika ry avy ny fahatanterany asa sy fampahirezana tamin'izao fidirana faharoa sady alahady ny sampana fifoazana FJKM izao amarana amin'ny vavaka ny amin'ny asa isika hivavaka isika ndre ny fifalianay Andriamanitra fa tsapanay tao anatinay ny teninao tsy miova dia manova ny fiainanay isan'andro mandrakariva mivoaka eto izay hiatrika ny fiainanay andavanandro dia ho tsaronay fa mahery ao aminao miora ao aminao tsy izahay ihany fa ny ankonany sy ny fianakavianay koa ary dia ho sitrakao ny hitahiranay amin'ny fahamasinana sy amin'ny fiadananao mandra-piavinao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Mitsangana andray ny afatra sy ny tsodrano ary amarana izao fotoana izao amin'ny hira fahatelo amin'ny valopolo amby zato andiny ny fahatelo amin'ny firana fifoazana telo amin'ny valopolo amby zato andiny ny fahatelo aorian'ny afatra sy ny tsodrano izao no afatra tononona amintsika voavina indray ny asa sy fampahirezana amin'ny anaran'ny tompo koa aza matahotra ianao ry Jakoba mpanompoko hoy Jehova ary aza mivadi-po ry Israely fa indro ho vonjeko avy any lavitra ianao ary ny tanànakao avy any amin'ny tany izay nahababo azy dia hiverina Jakoba ka hiadana sy andry fa izay raisy ho tanteraka aminareo ny tsodrany tononona amin'ny anaran'ny tompo mombanao hamonjy anao aho hoy Jehova ka na dia le vonika aza ny firenena rehetra izay nampelezako anao ianao tsy mba ho le voniko amen. Ny asa rehetra vita ry tompo dia voninahitra irery ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen.